ilay podcast. Mianatra miaraka mianatra. Miaraba antsika indray tonga soa eto amin'ny ilay podcast. Miarabanao ihany koa Marina. Miaraba ny mpanaraka rehetra dia mahafinaritra fa tafiaraka indray tsika zao sambatra. Ya, ny lohahevitra ho resahantsika androany dia anisan'ny lohahevitra angamba amin'ny tena hoe ngeza dia ngeza tokoa ary misy idirany be deaibe amin'ny fiainantsika. Dia tsy inona izany fa ny fahantrana. Fahantrana maro dia maro mihitsy ny zavatra ao ambadika io fahantrana io na ny famaritana azy na ny vokatra hoentiny. Dia izay indrindra no naharisika anay resaka momba an'izy io androany. Ya, ny anomboantsika azy zany dia inona no natao hoe fahantrana? Ny fahantrana fahenintsika matetika angamba dia eo amin'ny lafiny toe-karena izy io no tena ampiasaina. Hoe ohatry ny ahoana ny tahan'ny fahantrana amina firenena anankiray, izany hoe fahantrana ara-bola, ara-ekonomika moa zany, ara-harena moa zany no tena fampiasana azy io. Fa misy fahantrana maro ambadika io sambatra. Ya, misy koa ny fahantrana ara-toetsaina, ny fahantrana ara-pahasalamana sy ny sisa izay tsy ho hitaritsika be deaibe eto moa zany fa ny fahantrana zany dia tsy hoe fahantrana amin'ny lafiny ara-bola sy ara-toe-karena ihany fa misy fahantrana hafa ihany koa. Raha ohatra hoe fitinina amin'ny voambolana ampiasanay moa zany dia azo lazaina fa ny fahantrana dia tsy fisinana, tsy fahampiana mameno ireo filana fototra moa zany raha resaka hoe ara-bola sy ara-toe-karena toa, fa mameno ireo filana samihafa zay misy eo amin'ny maha-olombelona. Ny anomboana azy angamba dia mikasika indrindra zany ty fahantrana ara-toe-karena aloha zany no resahako kely vetivety satria izay moa tena hita hoe malaza za hoe betsaka kokoa ngamba ny resaka momba ny fahantrana ara-toe-karena indrindra ny amin'ny firenentsika dia Madagasikara. Nisy mpahay fiarahamonina sosiology Malagasy dia tsy zany fa Miray Razavindrakoto. Izy moa zany dia directeur de recherche amin'ny université Paris Dauphine mihitsy. Dia izy dia namoaka lahatsoratra maro ary namoaka boky ihany koa mikasika ny fahantrana ny Madagasikara. Ao anatin'izany zany dia misy antony maromaro mahatonga ny firenentsika zany mahantra. Voalohany indrindra izay tsy azo lavina dia ny politika. Ny resaka politika moa zany dia ao anatin'ny voalohan'izay ary ny firenena mikambana ihany koa dia nametraka ho antony voalohany mampahatra ny Madagasikara zany ny politika satria taorian'ireo krizy politika ny fandimby nanomboka tamin'ny fahazoana fahalevantena zany tamin'ny taona 1970 dia tsy nitsahatra mihitsy Madagasikara niaina krizy politika zany teo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena. Ao anatin'ny boky izay nosoratany mitondra ny hoe paradoxe économique zany hoe l'énigme de Madagascar, l'énigme et le paradoxe de Madagascar azafady dia milaza izy zany fa eo ihany koa ny resaka toe-karena. Ny resaka toe-karena izay iainantsika Malagasy ihany koa zany dia misy antony lehibe koa zany mampiseho izay fahantrana izay. Izy moa zany milaza ao anatin'ny boky sy ny lahatsoratra izay nosoratany hoe misy zany ireo elita malagasy izay ataoko amin'ny teny frantsay maromaro koa amin'izay mety mahafainga anazy hoe l'élite malgache veut un gros part de gâteau d'un petit gâteau. Zany hoe tiandrareo zany maka anjara betsaka amina mofomamy kely. Ya, zay ngamba aloha no anaovako azy. Afaka zavazavainao kokoa ve no tianao ambara amin'izay sambatra zay ny voalaza atao anatin'ilay boky moa zany hoe inona hoe te ahazo anjara be amina gato kely fa inona ny tokony ho izy? Ya, nanome sosikevitra mihitsy moa zany zareo tao anatin'ity boky ity dia milaza hoe raha metimety kokoa izy amin'ny Madagasikara nefa dia hoe anjara kely amin'ny gâteau ngeza be.
ireo elite reo zany teny resahana zay moa zany nahatonga le hoe paradoxe mihitsy le satria Madagasikara zany de firenena manan-karena be mihitsy nefa ny Malagasy de mahantra ary am'ireo Malagasy mahantra reo zany de nataondreo zany ny fandalinana momba izay fahantrana zay amin'ny resaka ekonomika ao ny resahako eto dia misy zany reo elite Malagasy manimo moa zany maka andao tao ny arena betsaka ny arena ao Madagasikara zany de zareo no mame azy izy ireo nefa olombitsy mangorokarena ao Madagasikara zany olombitsy izy ireo ary izy ireo zany dia ny fanaondry zareo zany de hoe ino tenarany maka anjara tokony azo anjara betsaka zany Madagasikara ohatra amin'ny resaka misy resaka be dia be moa anatin'izy ohatra resaka part de marché lasa miditra économie be tsika ohatra misy part de marché zany de ananandry zareo ny ankabetsahan'ireo part de marché ao Madagasikara amin'ny resaka économie ireo nefa raha ohatra ka alalahana zany ilay part de marché ohatra tsy haiko atao amin'ny Malagasy hafa ihany koa fa tsy ireo olombitsy ireo ihany dia mety tondra voka-tsoa zay ao Madagasikara ho resantsika rehefa aveo moa zany hoe inona ny mety vahaolana zany ao anatin'izay resaka ara-toe-karena zay fahantrana ara-toe-karena zany hoe miankina tanteraka zany amin'ny tetikady ny mpitondra fanjakana io angamba no azo lazaina hoe fiatomboana na hoe point de départ mihitsy ny fahantrana amin'ny lafiny hafa amina firenena anankiray satria rehefa mahantra ny olona zany eo amin'ny mahantra ny firenena raha toe-karena tsy manana fahafahana ny olona fa lasa mahantra de miteraka fahantrana hafa eo anivon'ny olombelona sy ny fiarahamonina zay eto zao de mieritreritra hoe fahantrana ohatra hoe ara-tsaina ohatra satria rehefa tsy zarizary ny fampianarana sy ny fanabeazana fa tsy ao anatin'ny lahara-pahamehan'ny mpitondra fanjakana de lasa miseho zay fahantrana ara-tsaina zay eo amin'ny ankizy sy ny lehibe moa zany misy karazana fahantrana ohatra zany ateraka io fahantrana ara-toe-karena io marina mihitsy zay tena marina zay satria anisan'ny mahatonga ihany koa zay fahantrana zay araky ny voalazanao teo zay resaka ny resaka voalohany teo anisan'ny antony voalohany zany de ny resaka politika satria matetika misy instabilité politique any Madagasikara de zay instabilité politique zay mitarika instabilité économique de io instabilité économique io mitarika zany automatiquement ny instabilité sociale ihany koa amin'ilay firenena ka mifameno mihitsy izy ireo ny tena marina ary zay mihitsy ny tena anisan'ny tena mampatonga ny Madagasikara zany tena hoe mahantra zany hoe lasa tena sady mahantra raha toe-karena zany Malagasy no lasa mitarika fahantrana ara-tsaina ihany koa ny Malagasy fahantrana ara-tsaina ara-panahy betsaka ny zavatra azo lazaina ihany koa amin'ny ny lafiny moa zany voakasiky ny resaka fahantrana io ny fanontaniana mipetraka amiko isambatra de hoe tena voaozona ve zany hahantra ara-tsaina sy amin'ny lafiny hafa ny firenena ray raha toka mahantra ara-toe-karena sy ara-politika zany manko zao ohatran'ny misy fomba fiteny zay hoe mahantra be fiantrana de mampieritreritra anazy zany hoe na mahantra raha zany ny olona amin'ny lafiny ray mety afaka manana hozaraina manana arena mbola afaka hiantrana ihany ke zany ny olona marina mihitsy zany de eto mametra-panontaniana hoe ny fahantrana zay le mahantra be fiantrana zay inona zany no arenany inona ny afaka zaraina satria izy ara mahantra mieritreritra hoe mety hoe fitiavana ve zany mety hoe afaka manan-karena fitiavana ihany ianao ve na mahantra renao ara-bola matetika mantsy ny zavatra hita resaka fandiniana olombelona vondrona olombelona dia sy tena hita masoko zany amin'ny fiainana ary io tsy mifidina Madagasikara na firenena hafa hoe ny mahantra ohatra hoe ireny olona tsy manan-kelofana tsy manan-trano any ivelany reny na ny katramina reny olona reny rehefa mahazo zavatra izy de naturellement zany izy mizara amin'ireo tahaka anazy zany hoe na mahantra misy arena hafa zany afaka ananana na mety hoe efa misy ara-boajanahary ve
na hoe araky ny fiarahamonina iainana ihany koa de zay zavatra zany a somary nanitikitika ary hitako hoe tsara ny mahafantatra hoe misy ihany a zay areny zay fa tsy hoe voaozona tanteraka ianao hoe satria tsy manan-karena ny firenena de tsy maintsy tsy manan-karena amin'ny lafiny rehetrarehetra ntsony zany ny olona rehetrarehetra mieritreritra le hoe fahantrana ra-tsaina tokoa zao marina fa hoe ny fitondram-panjakana no tena andry ny famahanana sy ny ahoana moa zany azoko ilazaina azy hoe mamoly arena-tsaina marina fa hoe miankina amin'ny androm-panjakana zany zay hoe minoriry ianao mba hanana arena ra-tsaina ny olona fa mieritreritra hoe betsaka zao ny ankizy tsy nianatra loatra izy ohatra na nianatra tamin'ny éducation gasy fa nianatra ihany izy akao ohatra hoe nisy olona nanohany izay nisy tsy haiko nisy olona nanohana de lasa nydroso izy tamin'ny fianarana de nahazo an'izay arena ra-tsaina zay ihany izy de tena hoe azo lazaina hoe tafavoaka sy hoe olona nyréussir izy taty arina noho izay marina fa hoe tena hoe vitsy zay zavatra zay fa za zany te hanome fanantenana hoe misy zany zavatra zany ary mbola possible ihany fa tsy tokony hoe fatalista zany tsika hoe ny gasy efa mahantra efa natao ahantra de natao ahantra zany rahatra zay zany ny ohatrany hoe afatra kely fanantenana tiako apita satria tena hananako zay fanantenana zay am'izao tsika sainao miresaka eto zao de zaraiko iverenako kely ny anisan'ny antony ihany koa mampahantra zay malaza matetika resantsika moa zany le hoe resaka toe-tsaina mihitsy koa anefa zay toe-tsaina zay misy ina moa zany misy ifandraisana ihany koa amin'ny resaka ekonomika satria ianao raha ao anatin'ny pyramide de Maslow misy ireo filana anankidimy zay nisoratany moa zany dia misy zany ny filana farany ambany indrindra moa zany de hoe besoin physiologique zany hoe filana ara-batana ny manaraka azy eo dia sécurité ny filana sécurité tsy haiko ny lazavana zany amin'ny teny malagasy de eo ihany koa fahatelo manaraka azy ny besoin d'appartenance zany hoe filana zany ho iaraka amina olona hafa ohatra hoe tsy haiko ny fianakaviana ny fiarahamonina ny namana mila ianao zany mahatsapa hoe manana toerana ianao eo anivona vondrona anankiray mety hoe fianakaviana mety hoe malagasy de ny manaraka izay zany eo ambony dia ny filana ny besoin d'estime zany hoe filana mahizy ny tena hoe ianao zany tsapy ianao hoe manana ny mahizy anao manana ny mahizy azy ianao zany ary ny filana farany ambony indrindra moa zany ao anatin'ny pyramide de Maslow io dia ny filana atao hoe besoin d'épanouissement et de réalisation ohatrany hoe efa tanteraka daholo zany ny filanao rehetra dia miezaka am'izay anao mijery filana hafa am'izay tsy haiko ohatra resaka spiritualité ny resaka sisy ka zay mahatonga na miverina kely am'izay satria ilay filana fototra tsy ampy akory zany ao Madagasikara zany hoe ilay filana physiologique ilay filana ara-batana ka rehefa tsy anananao zay filana zay rehefa tsy feno zany zay filanao zay de sarotra be aminao ny hiditra amina filana hafa ambony kokoa zany hoe tsy haiko ny resaka toe-tsaina zany tiako tenenina ka sarotra be ny amaly an'ilay fanontaniana Marina hoe voaozona ve sa tsy voaozona fa izy angamba ny fahitako azy fotsiny zany de hoe araka ny tena atao de anjaran'ny tompona andraikitra mihitsy aloha no mila mameno an'izay filana farany ambany indrindra zay de ny hoe filana ara-batana rehefa feno zany zay zavatra de afaka miakatra amin'ny filana faharoa indray tsika fahatelo fahaefatra fahadimy farany mafisiko kely fotsiny sambatra zay resaka teneninao zay hoe filana fototra ny ambany indrindra ara-batana zay ao anatin'izy io zany de misy ny hoe mihinanao araka ny tokony ho izy ampy ny fisakafoanako ampy ny akanjo anaovako afaka mitafy sy mampitafy ny fianakaviako manana trano ny toerany zahay ialofa ny isan'andro zany hoe manana asa zany ianao
matoa ianao mavita mamelona mividy sakafo, matoa ianao mavita manana trano na manofa trano, matoa ianao mividy akanjo. De ao anatin'izay zany hoe maripototra, manana asa zany ianao hoe maripototra, zany hoe asa stable ahafahanao manao an'izay. De nyresaka ianao to hoe instabilité politique, économique sy sociale, zay mihitsy no fisehony zany direct amin'ny olona hoe raha tsy manana asa ianao satria tsy misy asa ohatra na hoe tsy nanampy anao anana fahaizana miasa sy qualification ny firenena, de lasa tsy afaka ianao manana asa ohatra. De marina mihitsy ny zavatra teneninao hoe rehefa tsy feno ireo fototry ireo de miroro ny saina, mieritreritra an'ireo isan'andro ka tsy afaka mieritreritra zavatra hafa. De marina be mihitsy zay teneninao zay fa ny zavatra nampieritreritra fotsiny zany de hoe mety hoan'ny olona vetsivetsy mety azo ioarana kely ihany zay ary ny tena hafatra tena tiako apita zany de hoe hoan'ny malagasy tsirairay mihitsy satria mahita hoe be da be mihitsy ny vahiny tonga manangana fikambanana manampy an'ny Madagasikara mba hahafahan'ny malagasy ny ampahan'ny malagasy mba mameno an'izay filana fototra izay. De tena manentana, manosika, mampirisika, te hampieritreritra antsika malagasy tsirairay avy hoe raha tsy miankina amin'le androm-panjakana raha le mpitondra fanjakana raha tsy izay ny lahara-pahamehany sao de mba tsara raha mba isika tsirairay avy no manao mitondra anjara-brika mba anasoa izay vitatsika. Zay zany ny tena antony izay afatro izay resadresaka ataoko eto androany zay, satria betsaka ny olona hoe manao izy parrainage na ankizy gasy kely anankiray raha ohatra mba mavita amin'ny feno zany reo filan'ireo de mba tafavoaka izy mety nerikerika mahatondra drano izy tsika de mety avita zavatra ihany, en tout cas avita zavatra mihoatra kokoa noho ny hoe tsisy manao ny malagasy fa miandry ny vahiny sy miandry ny mpitondra fanjakana ho tapa-kevitra fotsiny. Marina zany anisan'ny vahaolana tena hita moa zany eo anatriny zavatra rehetra zany de hoe ny fanabeazana aloha anisan'ny tena fototra ahafahana manatanteraka ny famongarana. Tsy mety ho fongana ny fahantrana fa mety hoe ampiena zany izay fahantrana zay. Araka ny volazanao teo dia mezaka zany ianao aloha zany aty amin'ny fototra mihitsy manabe zany ny mpiarabelona rehetra ka raha manana moyen ianao ahafahana manao izany dia mampirisika hatrany moa zahay ato amin'ilay podcast ataovy izany ary izahay dia mezaka mihitsy ao anatin'izany zavatra zany io arak'ilay efa niresantsika ihany koa tamin'ny podcast teo aloha ny hoe samy manana ny anjara toerany ny rehetra. Manana ny anjara toerany ihany koa ny malagasy tsirairay avy ary raha ohatra ka vitatsika zany no manome izay zavatra zay hoe samy manana ny anjara toerany, zany hoe izy ity moa sarotra ihany satria ny olombelona misy diran'ny resaka psikolojika koa mantsy le izy ao anatin'ny olombelona de misy an'izay ohatran'ny karazana fitiavan-tena zay ka rehefa ao anatin'izay zany ianao manana an'le fitiavan-tena de ninao aloha no jerenao voalohany indrindra. Rariny zany satria izay ny maha olombelona anao kanefany rehefa ianao zany te hanana anjara ihany koa anatin'ilay firenena ao anatin'ny société misy ianao dia mila mijery koa ianao ny anjara toeran'ny hafa eo amin'ny société io ka zay mampirisika foana ao anatin'izay zavatra zay hoe aloha samy hanana ny anjarany. Marina zany ka marina mihitsy zany zay moa ny ataonay hoe zavatra hitanay le izy de entina mampieritreritra atsipiny teny any amponiny tsirairay avy dia ny tsirairay avy no mahita zay mety amin'ny fiainany fa fampirisihana trany mba hanasoavana ny malagasy tsirairay izay matoa izay eto ambonin'ny tany de misy antony ary manana ny antom-pisiny manana zavatra hoentina
ho an'ny tsirairay sy ho an'ny firenena de mba ahafahany tsirairay maneho sy manao izay zavatra zay anjara asa mampisy anazy eto zay. Anisan'ny zavatra tsy voalazako teo moa zany fa be dia be ny antony mahatonga ny resaka fahantrana indrindrindra ny Madagasikara. Eo ihany koa ny resaka moa tsika miverimberina foana resaka hoe toe-tsaina, iverena kely resaka toe-tsaina justement satria izay toe-tsaintsika zay amin'ny tena izy no anisany ihany koa zany manome anjara ihany koa an'ny hafa. Zany hoe raha manana toe-tsaina ianao manana fitiavana ho an'ny hafa, manana fitiavana ho an'ny fiarahamonina, manana fitiavana ho an'ny tany, manana fitiavana ho an'ny zavaboary sy ny sisa, dia izay zavatra zany mampirisika anao ihany koa hisokatra amin'ny hafa ary anisan'ny tena zava-dehibe ahafahana ihany koa mampiena ny fahantrana dia ny fiaraha-miasa. Ny fiaraha-miasa moa zany zay efa niresahantsika ihany koa tato anatin'ny podcast hoe rehefa miara-miasa isika zany dia afaka manao zavatra. Zany hoe tsy andrasantsika zany ny tompona andraikitra zany fa rehefa mahita tsika hoe tokony hiara-miasa dia miara-miasa tsika zany. Anisan'izany ihany koa ohatra angamba mety hoe efa tany am-boalohany mihitsy efa nisy ihany ny fihavanana teo amin'ny Malagasy zany zay hita moa zany fa mihavery amin'izao fotoan'izao. Fa ilaina mihitsy koa zany zay fiaraha-miasa zay mba ahafahana miady amin'ny fahantrana. Azo lazaina hoe arena ara-kolotsaina mihitsy zay zavatra resahanao zay sambatra ny resaka ianao hoe fihavanana. Zany hoe afaka miezaka ihany tsika mitrandraka sy mampanankarenantsika Malagasy amin'ny lafiny ara-tsaina zany raha mitazona, raha mamerina indray ny asin'ny fihavanana ohatrany mamerina azy ohatrany tamin'ny voalohany mihitsy zany tiako tenena. Toe-tsaina fahantrana moa zany hoe ara-toe-tsaina fahantrana fa culturel mihitsy zany tiako tenenina dia izay mihitsy no antony ny podcast sy ilay podcast hoe mba ahafahantsika manamboatra zany manatsara ny toe-tsaina ny culture ny soatoavina hoentintsika anangana indray ny firenena anangana indray ny Malagasy anamboatra indray izay mety hoe simbasimba na naratra na fissure nisy teo amin'ilay fihavanana Malagasy izay nankamamitsika hatramin'izay. Araka ny tenao teo hoe mbola velom-panantenana ihany tsika amin'izao fotoan'izao na dia hita raha hoe tena kely dia kely ny fanantenana ary ao anatin'ny psikôlôjia moa zany zay efa nisy nanao étude mihitsy mikasika izay dia hoe ny vondron'olona kely anankiray amina toerana anankiray dia mety ahavita mampiova zavatra be. Tsika mantsy mieritreritra hoe tsika vitsy, tsika kely, ny zavatra hoe enti-manana tsy misy dia tsy manao tsika, tsy manao zavatra zany. Fa rehefa natao zany ny fandinihana ny resaka sosiete mihitsy dia nahita ireo mpandinika ireo fa ny fiaraha-miasa ana olona vonona maromaro vitsivitsy dia mahavita manova zavatra ngeza be avec le temps. Zany hoe rehefa mandeha zany ny fotoana dia ireo olombitsy ireo rehefa aveo dia mitondra zavatra be mihitsy ary miamitombo tsy kelikely hatrany hatrany. Ka izay mahatonga anahy mampirisika hatrany amin'izay zavatra zay hoe mila miara-miasa hatrany mila mifanampy tsika Malagasy eo amin'izay sosiete anantsika moa zany fa izay zavatra zany rehefa aveo dia mitombo hatrany rehefa mandeha ny fotoana. Marina mihitsy zay namaky fandinihana momba an'izay mihitsy koa dia manamafy tanteraka ny teninao sambatra hoe misy citation zay ara moa tsy tadidiko eto ilay izy fa misy citation zay ny teny hoe aza mieritreritra ozy izy hoe tsy ahavita anova zavatra ny olona vitsy fa ny zavatra goavana rehetra misy ane ozy izy olona vitsy daholy no ny andohany. Dia hitako hoe tena nanaitra na mihitsy zay zavatra zay hoe marina fa izy ny zavatra mila fantatra dia hoe mitaky fotoana. Ka raha miasatsika zany anio amin'izany militsika realista mahafantatra hoe mety tsy rafaka pitso, mety tsy amin'ny herintaona fa mety
isy génération maromaro vao iseho le izy fa tsika zany a hoe hitondra an'izay a anjara briky zay hitondra an'izay anjara asy zay a ka na any aoriana any ary a mety ny zavoko mety ny zavokely ny zafiafiko ny mahita azy a na tsy zara de tsy maninona fa efa netiko ny anjara brikiko ary nanahantra raha ny taniko de za nanakarena fitiavana reharehana zany sambatra nanahantra raha ohatra ny Madagasikara afaka ireharehana mihitsy ny hoe manakarena fitiavana ny Malagasy ary tena miavana ary iny fa ao anatin'ny génération maromaro ny fandimby lasa ny fitiavana indray no nahazo vahana ka namerina indray ny arena ny zany ny fananana arena ara-toetsaina ara-toekarena ara-politika marina mihitsy zany tena mahafinaritra na ny mieritreritra an'izany fotsiny ary mila manomboka tsika zay ngamba ny tena marina mila manomboka dian'izao tsika mba tsotara ary averimberina foana moa zany hoe tanyjanaka ihany koa i Madagasikara de mila mijery ireo génération any aoriana mihitsy tsika hoe mbola isy génération ho avy aoriana tsika mila manomboka dian'izao tsika efa mahatombotra moa ny fotoanatsika vetivety kely de tonga ty ny fotoana voafetra ny anteniko farany angamba de hoe andao tsika samy anao zay anjara tandrify atsika satria misy azo hoentina ho an'ny Madagasikara misy azo entina ho an'ny Madagasikara itsika tsirairay avy amin'izay fahafahatsika ary ny fahafahana tsy voatery hoe ara-bola fotsiny fa mety hoe manana fahaizana manokana ianao manana fotoana ianao afaka hoentinao hiasanao an'izany de hoy zahay hoe aza miraviravy tanana fa andao iara-iasa mba hananatsika amerenatsika ny Malagasy ho tany manan-karena marin'izany amin'ny lafiny rehetra dia toy izay indray ny podcast atsika androany Marina misaotranao indrindra tamin'ny loha hevitra izay noresantsika androany dia mametraka ny mandra-piaona indray ho atsika rehetra mandra-piresaka indray sambatra dia mirary tontolo andro feno hafaliana sy feno faharisipo ho atsika tsirairay avy hiasa ho amin'ny Malagasy Madagasikara